eo ampamaranana ny tetikasa rehetra tantanin'ny komiti sampatra ho an'ny fampandrosoana ny CLD ny ao amin'ny distrika ny Fort-Dauphin araka nambarany solombavam-bahoaka atrefindrazana Jery fanamboaran-dalana fampidirana rano madio fampitaovana ny birao ny commune ary ny sekoly no asa tena notanterana. Efa nitokanana ohatra ny famatsina rano fisotro madio ana commune ambanivohitra anankiray any amin'ny distrika Fort-Dauphin dia ny commune Matalaky efa eo ampizarana n'ireo mobilier de bureau ho an'ireo commune izay mahazo tombony amin'izay ihany koa tafiditra ao anatin'izay latabatra, ny seza, ny machine à écrire izay amatsina n'ireny commune tena lasaka katerena amin'ny tsy fananana fitaovana reny fitaovana iasana afahana mba manome fahafaham-po ny vahoaka any amin'ny commune misy anazy any aby. Eo ampamaranana izay zao ny fanamboarana lalana mampitohy commune maromaro izay tafiditra tao anatin'ny CLD 94 iny. Misy lalana eo amin'ny ataoko hoe eo amin'ny 20 kilomètre eo zany no zarazaraina amina commune anankidimy any amin'ny distrika amin'ny Faradofay. Amin'ity faraparan'ity volana ity zany no eritreretina ho raisina daholo ireny tetikasa reny. Ohatr'izay ihany koa ny famatsina table banc ho an'ny commune 7 zany hoe ijerena n'ireny sekoly izay tena sahirana satria mbola be dia be amin'ireny commune ambanivohitra reny ny ankizy no mipetraka ambany any amin'ireny sekoly ianarany zareo reny. Amin'izao dia efa miomana amin'ny famolavolana tetikasa ho an'ny CLD 17 ny ao Fort-Dauphin. Amin'ny volana avril io zany zay no mandrafitra tanteraka n'izay programme anasa amin'ny CLD 17 zay ary voalohany aloha zany satria ilay vola natokana ho an'ny CLD dia tsy hoampy ho zaraina ho an'ny commune rehetrarehetra mandrafitra ny distrika dia dikan'izay nisy ampahany tamin'ny 94 izay nahazo tombotsoa izay tsy ataoko hoe tsy ahazo tsony amin'ity zany fa ny commune izay tsy nahazo tombotsoa tamin'ny 94 indray no atao lara-pahamehana ampiasana ny CLD 17 mitombo 500 tapitrisa ariary isaky ny distrika ny famatsim-bola CLD amin'ity taona 17 ity.